Manatra ny araba tokolas toko vavy amin'ity takarivan'ny voalohan'ny volana May taona 2024 ity manasana ampanajana indray anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ito fahita lavitra ma TV voalohan'ny volana May fetin'ny asany manodidina izay hoentina amintsika ny fihetsiketsehana samihafa izay nentina nanamariana izany ho an'ny teto Madagasikara. Ankoatra izay hoentina amintsika ihany koa amin'ity takariva ity ny fanombohan'ilay fotodrafitrasa goavana any amin'ny commune Behenjy ao anatin'ny faritra Vakina Karatra isan'ny andrandraina marmo ity fotodrafitrasa ity satria dia hitondra soa ho an'ny vahoaka any amin'izany faritra izany. Nankalazaina tamin'ity andron-droany ity tokoa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa ho an'ny teto Madagasikara tetsy amin'ny kianja mitafiny Mahamasina noho ny fanomey fotoana ireo sindika samihafa avy amin'ny fivondronan'ny mpiasa eto Madagasikara. Tsy toy ny tamin'isa taona satria tsy nahitana filaharana ny fankalazana tamin'ity taona ity. Arahantsika vetrana ny sary. Mitotongana ny fari-piainan'ny Malagasy tsy voahaja ny lalàna mikasika ny asa ireo no anisan'ny olana roa lehibe nambaran'ny sindika fasadrian'ny ankamaroan'ny mpiasa Malagasy indrindra ny heviny orinasa afakaba voatsetra ary miasa mihoatra ny ora voatondro ny lalàna ny mpiasa Malagasy. Mitondra mpiasa fitairana moa zavatra voalaza toy zany fa indrindra ty le hoe travaux forcés zany hoe exploitena mihitsy zany le mpiasa maximum kanefa en contrepartie zay kelikely men'le orinasa. Zay zany olana lehibe ary koa tsy fanajana le lalàna mifehy asa misy eto Madagasikara ataon'reto le orinasa vahiny mianjata eto amintsika reto. Ny lalàna mitombona zany eto Madagasikara dia ady 8 isan'andro. Io koa moa zany ny tombon'ny tolona eran'izao tontolo zao tany Amerika nipoiran'ity le hoe premier mai ity ady 8 isan-kerinandro zany tokony lalàna mifehy asa ataon'ny mpiasa isan'andro. Ary oharina anatin'ny herinandro dia efapolo ora isan-kerinandro. Nefa mazana ny olana ty zao rehefa mavita ady 8 le mpiasa dia mbola mpanaoviny le mpampiasa hoe tsy vita ny asa mbola manao heure supplémentaire nareo. Raha ohatra ka voaja ny efa mpiaran'le heure supplémentaire dia arabasoa arabatsara fa mazana ny tsy voaja le heure supplémentaire ohatra hoe miasa izy androany tsy mba misy filazana melo mihitsy hoe eo arak'isa anao supplémentaire tsika ohatran'izao. Ny lalàna milaza fa tsy mahazo mihoatra 20 heures isan-kerinandro ny heure supplémentaire kanefa tsy zany no mitranga fa mihoatra BTP tonga nefa ny farambolana fanefana azy tsy voaefan'le mpampiasa le izy misy exploitation zany. Mazava le teniko tare amin'ny ministre ny hoe foany io heure d'équivalence io satria izy io miteraka problème eo amin'ny mpampiasa sy mpiasa sy ny inspecteur de travail. Fa rehefa tokony 40 heures la semaine zany dia na inona sokajin'asa na ambanivohitra na tanàmbe n'inona dia 40 heures. Ny zavatra tetavina koa zany ny teniko teo ny hoe atsangany ny comité de contrôle. Io comité de contrôle io misy izy io ataon'jareo hoe comité de multidisciplinaire ka mpikambanao dia tsy misy afa-tsy ny inspecteur de travail dia ny représentant ny OMSI na OSTI zay teninareo ty dia CNAPS dia zay mandeha miteteram-piasana manao visite amin'ny inspection zany zay fantatra tsara fa misy valopy eo ambadika. Dia zay mitako ny hoe ampidirao ny solotena mpiasa, ampidirao ny solotena ny mpampiasa, ampidirao ny solotena ny impôt. Satria le orinasa zany tsy manao déclaration mpiasany. Rehefa tsy manao déclaration mpiasa ny orinasa dia fantatritsika mazava tsara fa very tombontsoa ny mpiasa. Mitaky ary ny fantsina ny rizateny ny fehiny fiainana ara-tsosialy ny mpiasa Malagasy ny fivondrona be ny mpiasa eto Madagasikara anisan'ny fanitsina anentina ampiakarana ihany koa ny volanjaza ho 5,500 ny karama farany ambany izany hoe raha 2,000 isaky ny ankizy mpianatra latsaka ndraiky amby 20 taona no men'ny mpiasa amin'izao fotoana izao dia tafakatra ho 2,700 zany raha toa ka misy ny fantsina entina ny asan-terivozina amin'ny endriny vaovao ny fanatsarana ny fiainana ara-tsosialy ny mpiasa Malagasy. Ireo aloha hevitra ireo moa no ifantohan'ny fankalazana ny fetiny asa androany voalohan'ny volana May teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina.